eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany arana fiangonana refi androndra kely dia ampifaliana lehibe indray no anaterako ny arahaba ho atsika rehetra zay manaraka izao fandaran'izao ankehitriny na aiza ahitanao ny fotoanatsika izao de manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ny tena koa ary miraso atsika ihany koa androany. Anio de itondra afatra lehibe ho atsika rehetra ko ary ety am-piandohana ihany koa de hoentiko ny fanetanana. Izay fiangonana refi androndra kely de manomana seminaire lehibe mihitsy manomboka amin'ny alarobia voalohan'ny volana Mai ary alakamisy, zoma, asabotsy ary ny alahady. Io seminaire io de ny alarobia sy alakamisy ary ny zoma de samy manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro, fa ny asabotsy kosa dia misy ny amin'ny 4 ora sasany maraina ary isy ihany koa ny amin'ny 2 ora sasany maraina toandro. Fa ny alahady de isy fidirana inefatra be izao mihitsy, amin'ny 7 ora, amin'ny 7 ora ary amin'ny 2:10 ny maraina. Fa ny tolakandro kosa de manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Ny fandarana ny fotoana ihany koa de toy zao: isaky le alarobia, ny alarobia sy alakamisy sy ny zoma zany de misy ny 2 metaona be zao ny fampianarana. Isy ny mpanompon'Andriamanitra avy eto Madagasikara, fa isy ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra avy any ampitan-dranomasina, avy ao Afrique du Sud sy avy ao Maurice. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no iaraka tena anatanteraka izay seminaire izay. Ary seminaire de lohahevitra amin'ny fotoana io moa de hoe tsy maintsy mpandresy ianao manoloana ny ady zay atrehanao. Zany hoe na inona ady atrehanao de tsarovo ry havana, fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny olona tena manompo an'Andriamanitra ary ny olona mino anko fa misy Andriamanitra, de na inona ady atrehan'izany olona izany de efa voatokana azo antoka na marimarina kokoa ara de hoy aho hoe efa garanti foana no fandresena ho an'ny olona zay manompo an'Andriamanitra. Eo indrindra no anasako atsika tsiraray avy izay mahita ankehitriny. Etandriko manokana ianao ary manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ahako, tongava satria hoy aho hoe anisan'ny tena goavana io seminaire zay ho tanterana fiangonana refi androndra kely io. Ka ho anao zay mahita ankehitriny zany de amboary fandaram-potoana. Ny alarobia voalohan'ny volana Mai moa de mazava be hoe andro sady tsy fiasana io no tsy fianarana io. Fa ny alakamisy faharoa volana, ny azoma fahatelo volana de tokony ande mba anao karazana hoe fangatahana any amin'ny toeram-piasanao ianao, anao congé ve ianao mba tsy hiasa, satria mitony fampianarana. Ary zay resy lahatra be mihitsy ny hoe tombotsoa atsika tsiraray avy na iza ianao, na aiza toerana misy ianao, de manasa anao ary hoy aho hoe ny seminaire ao ataona io de ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka, tsy hoe ho an'ny mpiara-mivavaka na ny olona mandeha manompo an'Andriamanitra amin'ny fiangonana refi androndra kely ihany, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka izy io, satria Andriamanitra na lay Jesosy Kristy tompo de tonga ho an'ny zao tontolo zao, tonga mpanavitra, tonga mpamonjy, tonga ampandresy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izy. No izay indrindrany no antony na tonga nay nanomana hoe tsy ho an'ny mpivavaka rehery ao anatin'ny fiangonana refi androndra kely io seminaire zay ho tanterahana io fa ho an'ny olona rehetra, ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka, zay matsapa hoe ao anatina ady izy, ao anatina olana izy, matsapa mihitsy ny anao hoe tena tsy mba nahita masoandro miratra tamin'ny andro mpiainanao, fa de fisetona, ranomaso, alahelo, fitaintainan'andro aman'alina, fiainana mikorotana tsy mba hitana mamy mihitsy ao tokantrano na amin'ny lafiny arabola. Mety anisan'le olona manana ady any amin'ny tribunaly ianao, raha fijerevanao ny tenanao de hoe taky ny atody miady ambambato mihitsy ny anao, satria nahoana manana ady goavana ianao, de hoy aminao tongava fa zay resy lahatra ampandresy anao Jesosy. Seminaire mitondra ny fandresena lehibe ho an'ny fiainana vahoaka an'Andriamanitra io seminaire io, satria zay tena misy resy lahatra hoe Andriamanitra de afaka mampandresy ny olona rehetra zay sava itoraka sy ankina amin'ny heriny. Io Andriamanitra io de volazan'ny Baiboly mantsy
fa mandray atanana ny adiny olona rehetra zay matoky azy izy. Averiko ihany, Andriamanitra dia mandray atanana ny adiny olona rehetra zay tena misy matoky azy izy. Mino fa samy efa nahita ny tantara anatin'ny Baiboly ianareo. Ohatra am'izany amin'ny Exodosy 4:4 zao de manomboka amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 10:4. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fotoana ny zanak'Israely dia nalefa ny Farao tokoa hiala tao amin'ny tany Egypta, araky ny tantara zay fehitantsika tamin'ny andro Pasika hoe nalefa ny zanak'Israely satria nisy fandinganana lehibe tao Egypta tamin'izany fotoana. De tsy maintsy namototry Farao hoe mialahy aty aminay ianareo, mialy eto aminay ianareo fa mampidi-doza anay. Ary tamin'ny aliny de samy nandeha avokoa zanak'Israely. Fa zao zavatra mitranga ao amin'ny Exodosy 4:10 manomboka 10:10. Rehefa tena nalefa ny Farao zany ny zanak'Israely de nanenjika indray izy, niaraka tamin'ny kalesy sy ny soavaly, niaraka tamin'ny miaramila marobe, ary vonina indray isitona ny Israely mba de ho andevozina soapaorina tao amin'ny tany Egypta. Ka rehefa araky le fiteny manao hoe raha mandroso izy ireo de nisy fahafatesiny eo aloha, raha miembitra izy ireo de misy fandinganana ao aoriana satria toy zao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny 10:10. Rehefa mbiakaiky Farao de natompony zanak'Israely ny masina, ka indray ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy, de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Aroko izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany Egypta nentina ho faty aty anefitra izahay. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tao Egypta? Tsy zao va lazainay taminao tony taifizay tany Egypta hoe aoka izahay, fa velao ihany izahay anompony Egyptianina, fa leonay manompony Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa hitanareo famonjeny Jehova izay ataonanareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy hitanareo tsony mandrakizay. 4:10 Jehova hiado anareo fa ianareo kosa anginy. Manoloana an'le ady zay natrendreto Israely, vahoaka tena tao anatina tahotra, tao anatina orooro, tao anatina fiatriana ady tena faran'izay mafy angambany raha maha-olombelona satria ilay Farao niaraka tamin'ny miaramila sy ny vahoaka ary ny fitaovam-piadiana marobe de amparany tenin'Andriamanitra fa tamin'ny manendrika azy. Eo alohany koa nefa de misy ranomasina mena zay tsy afaka hoe atao ahoana ny apita eo anatrehan'izany ranomasina mena. Tsy azo atao ahoana ihany koa ny hoe iroboka ao anatina ranomasina mena. Fa ny an'ny nataon'ny zanak'Israely de nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Raiky tahotra indrindra izy voalaza ny Baiboly, ary tsy vita zany ihany koa fa mbola nanomboka ny teny tamin'i Mosesy izy nga tsy isy fasana tany Egypta, aleonay maty tany Egypta toy izay faty aty anefitra aty izahay. Zany hoe raha maha-olombelona de tsisy hevitra intsony fa te resy arabaky teny. Ho babo indray, iverina hoe mpiara-tanan'ny Farao sy ny fampaoriana indray. Tsisy hevitra intsony fa de tsy maintsy manaiky ho azo babo so resy tanteraka izy. Fa ny mampahery ary havana manaraka ankehitriny de zao. Andriamanitra de niteny tamin'ny olona manao hoe Jehova hiado anao fa ianao kosa angina. Dikan'izany de zao, io ady atrehana, io ady misy, io ady zay misehosefa mitranga io, de Andriamanitra mandray atanana n'io ady io. Mazava be fa rehefa Andriamanitra mandray atanana ny adin'ny olona, rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra amin'ny ady atrehan'ny olona, de mazava ho azy, ozy ny Baiboly, Jehova le mpiady mahery. Izy Andriamanitra tompoko ny manana ny hery faratapony ambony indrindra, afaka hitondra ny olona zay mino azy sy matoky azy ho amin'ny fandresena lehibe. Inona tokoa izy nareo zavatra nitranga, raha somary fitiriko ny tantara, tsy de tena zavatra raha maha-olombelona hoe aika tsy sarotra le ady, fa tsotra de afaka nanome fandresena ho an'ny olon'Andriamanitra, io Andriamanitra io satria hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, aindrao ny tenao ry Mosesy de kapony ranomasina fa isaraka roa io de andeha tany maina ny zanak'Israely. Ary tanteraka ny tenin'Andriamanitra ry havana, nisokatra tokoa ny ranomasina ary mazava be afaka ny apita teo ampovoan'ny ranomasina ny Israely. Tafita somatsara tamin'ny ranomasina veriny faloza indrindra ny zanak'Israely ary ny Egyptianina zay nietreritra ihany koa hoe hiditra tao anatin'ny ranomasina de nately ny rano tao. Marina tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa anginy. Ho antsika rehetra izay manaraka ankehitriny, zao ny tsarovy, Andriamanitra de afaka mampandresy, afaka mandray atanana
ny adiny olona rehetra izay tena mino ngeriny. Nataon'Andriamanitra mivoaka tamin'ny fandresena lehibe ny zanak'Israely ary tena tanteraka ary marina tamin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Izay indrindra no antony mbola ameriperenako tsika rehetra hoe amin'ny seminaire lehibe zay ho tanterana mandritry ny 5 andro ao amin'ny fiangonana re fiandrondrakely io de tena minsy resy lahatra izahay fa le Andriamanitra tsy miova, le Andriamanitra manana ny hery faratampony ambony indrindra, le Andriamanitra mpiady mahery de afaka tena ampandresy ny olona rehetra zay ao anatin'ny ady amin'ny seminaire zay ho tanterahana io izany. Ny izany de hoe aminao hoe aza misalasala ianao, aza mangatakandro ianao, aza misy avela hoe misy antony tsy atongavanao, fa tena aboary mihitsy ny fandaram-potoananao ho avy anatrika io seminaire izay ho tanterahana io. Ijoro vavimbelona kely amintsika hoe tena mandray antanana ny adin'ny olona zay minsy matoky azy tokoa Andriamanitra de izao. Nahitako reny mpianakaviana anankiray mety efa nijoro vavimbelona teto ihany angambany izy ty, fa tamin'ny andron'ny Pasika teo de mbola nanentana olona mba hijoro vavimbelona tao anatin'ny fotoam-bavaka maraina. Ity vehivavy ty sy ny vadiny no niakatra teny ampilipitra mba aneho ny voninahitr'Andriamanitra anambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra taminy. Io vehivavy io dia nisy kansera lehibe teo amin'ny nonony. Raha ny filazan'ny dokotera hoe tsy maintsy ho didina na hoe ho tapahana mihitsy ny nonony vehivavy io. Ny olana mipetraka nefa de mila manomana vola be izy, izay vao ho vita ny opération. Izy nefa de vehivavy ambany farim-piainana, tsy de manam-bola. Ny vadiny ihany koa tsy de hoe manam-bola be afaka tena hoe anefana ny vola entina hitsabona anazy. De tsy antanin'izany nefa le aretina ihany koa efa tena hoe miombo, efa tena mampatahotra. Aitsika tsara ngamba tantara zany hoe homamiadana izany ange satra ny ahitan'ny olona fanasitranany ary matetika aza olona manam-bola be mihitsy fa de maty ny akamaroan'ny olona tratra ny ty arety mandoza ity. Tsy vita zany ihany fa rehefa nanomboka mba hiantoraka tamin'Andriamanitra ty vehivavy ty, rehefa nahita ny fiangonana Refy izay misy anay de niazakazaka izy hoe ade hivavaka ao amin'io fiangonana io ako, satria tsy manana vola hoentina ko amin'ny dokotera. Faharoa, tsy hitako anko inona ny tokony ataoko, satria dy aretina ity zany ho tapahana ny nonoko, kanefa le aretina ve zany mbola iombo, mbola hipetraka eo amiko ihany, de ahoana ny tokony ataoko? Ado ho an'io vehivavy io zany zavatra izany. Tsy hitany ahoana no tokony ataony afahany tena hoe mandray fanasitranana sy mba hoe mba hatonga anazy elavelona. Ny zanany amin'io mbola kely, tena mbola tsotrona ny zanany farany. Ado an'ilay vehivavy zany. Ady satria matahotra no faty. Ady ihany koa satria tsy manana vola entina mitsabo. Ady ihany koa satria mbola kely ny zanaka. Ary ny tena ady lehibe tamin'ity vehivavy ity de izao: ny vadiny sy ny rafozany tsy manaiky mihitsy ny andehana ny vavaka ahitady an'Andriamanitra amin'ny fiangonana taky ny fiangonana ohatr'izao. Ado an'ilay vehivavy zany. Fa zao ny tao am-pony, ade hivavaka any ako, na iza manaka anahy, na iza ihany koa mety miteny aminao aza makany, andeha ozy, satria raha maty aloko maty eo am' Jesosy, toy zay maty anefa sady tsy manana mitopo akory. De niazakazaka i vehivavy io nandeha nivavaka tany. Rehefa niazakazaka nivavaka tao izy de nitaraina taminay, nilaza zavatra misy natreny, de nivavaka ho azy izahay, nampahery azy. Inona hoe anao nefa zavatra nitranga? Rehefa tonga tany an-trano ndray ty vehivavy ty, adiny no mitrena anazy, avy nivavaka nanompo an'Andriamanitra izy, fa ady fampirahonana, fampitahorana nataony vadiny taminy. Tsy vita zany fa nirafozany mihitsy ary nanakatsakana anazy sy ny teny mafy anazy ary nanao teny mahery. Ainao zany hoe ao anatina ady zay tena farafaoriny ianao ny aretina manay-tena, nefa tsy mba olona mampahery no mitsena anao avy mivavaka, fa olona manaketraka, olona mampiroro, olona mampitahotra tanteraka mihitsy no mitsena anazy rehefa avy any am-piangonana izy. Fa izy ny tao anatiny de hoe fantatro fa Andriamanitra ny aterako, Andriamanitra ny mampandresy ahy, ary Andriamanitra ny koa ny amonjy ahako. Nandeha izy, nandeha ny andro voalohany, nandeha ny andro faharoa, mbola tonga foana izy nivavaka, fa isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra. Le Andriamanitra ny teny Jehova hiado anareo, fa ianareo koa sangina. Io vehivavy tam'izany fotoana zany tena tsy namaly, tsy mba niteny, tsy mba nanao teny mahery tamin'ny olona, fa ny fantantao anatiny de hoe
ianao Andriamanitra ny ametrahako ny adiko rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina. Averina ny am' Jesosy ny voninahitra lehibe tompoko satria nahoana? Sitrana tanteraka ny kanseran'ilay vehivavy rehefa nentina tany amin'ny dokotera no jerevana sy ny zahana le nonony hoe nisy le kansera ka akatra amin'ny dokotera hoe tohatra ny tsy atotsona nge le kansera, no jerevana ny échographie, no jerevana ny radio, jerevana tsisy ninina intsony tao anatin'ny nonony tamin'izany fotoana izany. Ary ny zavatra lehibe nampaherity izao tsy nisy vola, tsy nisy zavatra nalohany ike tao am' Jesosy fa Andriamanitra mpiady mahery ny aterany. Ary ny tena lehibe sady mahafinaritra indrindra tamin'ny aladiny Pasika teo rehefa tonga tao am-piangonana izy mivady nijoro vavolombelona hatramin'ny lehilahy hoe tena mahagaga Andriamanitra, sitrana ny vadiko. Ary nanontaniako mihitsy izy, ianao ve tena resy lahatra hoe tena voan'ny kansera ny vadinao? Tena resy lahatra, ary nahita ny nono ny vadiko mihitsy hoe tena efa kansera efa tena lehibe mihitsy ny tao amin'ny nonony. Fa isarako an'Andriamanitra izy hoe misy Andriamanitra miasa, misy Andriamanitra mampandresy, misy Andriamanitra manasitrana tokoa tamin'izao fiangonana zao izy ary natonga ny vadiko tsiny. Ary tsy nisalasala hoy izy, zay ny natonga na hoe de anapa-kevitra hiaraka amin'ny vadiko de hivavaka amin'ity fiangonana ity, de izao za tonga mijoro vavolombelona izao. Ary ny tena mampahery be de resy lahatra hatramin'ny lehilahy hoe anao mariazy ato amin'ity fiangonana ity zay satria mbola tsy vita mariazy zareo moa. Anao mariazy ato amin'ity fiangonana ity zay hoy izy. Ary hatramin'le rafozany ty vehivavy ity zay fa tena nanakatsakana, nanozonozona, ny teny tamy mihitsy tsy mahazo mivavaka amin'ny fiangonana io ianao. De mampahery be nitsodrano le roa rafozana hoe mahazo mivavaka somatsaro anareo, mandeha anao anareo, tsofina rano ahitan'Andriamanitra miasa ary hotahin'Andriamanitra ao anareo. Toy zany tompoko ny zavatra ataon'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra lehibe ho an'ny olona zay misy matoky azy afaka mampandresy Andriamanitra. Noho izany tsy tokony isalasala ianao manoloana ny ady atrehanao, tsy haiko hoe adinina ny atrehanao am'kehitriny araka le teniko tany aloha hoe mananady any amin'ny tribonaly ve ianao satria mety mananady amin'ny taninao na ny tranonao ianao, mety voasoloko ny taninao, mety voasoloko ny tranonao. Mananady any amin'ny tribonaly ve ianao satria voendrikendrika ianao tany am-piasana, na mananady ianao satria mety misy trosa be tsy voalohanao, mananady ve ianao satria maditra ny vadinao, na mananady ianao satria maditra ve ny zanakanao. Androany de sako miteny amin'ny anaran'i Jesosy, marina le tenin'Andriamanitra Romanina 7:7 hoe amin'ny ady atrehanao io de manoatra no mipandresy ianao. Zany hoe na inona ady atrehan'ny olona de hoe tsy hoe mandresy fotsiny ianao fa manoatra no ny olona mpandresy. Zany ny famarinana, zany ny tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika rehetra. Ny zany tompoko ndao tsika hiazakazaka, andao tsika anatina an'Andriamanitra le ny teny manao hoe izy no hiady atsika fa itsika kosa angina. Mino fa resy lahatra ianao manoloana zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ilay vehivavy. Ny aretiny sitrana ny vadiny lasa mivavaka, nrafozany nanome tsodrano anazy. Aiza tompoko ny ahitana an'izany raha teto ambonin'ny tany ane izy nitsabo tena tetsy teroa, tena miteny amintsika fa olano vola nefa ny fanasitranana mbola tsy fantatra ho azo antoka sa tsy azo antoka. Manarakaraka izay mazava be fa ho tapahana ny nonony ary ijaly izy. Fa isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra le manome fandresena ho an'ny olona zay misy matoky azy fa afaka mampandresy ny olona tokoa io Andriamanitra io. Hitantsika ihany koa ny tantara zay voasoratra ny Baiboly any amin'ny bokiny Samuela 2:5 zao ohatra. Ao amin'ny 7:7 de mampafantatra ny tenin'Andriamanitra hoe ny nandreseny Davida ny Filistiny. Tamin'ity indray mitoraka ity indray de izao. Rehefa nanomboka nandreny Filistina zany fa efa nosorana ho mpanjakan'ny Israely ty Davida ity, de niakatra daholo ny Filistina tena toka maro be mihitsy. Nitady an'i Davida izy ireo, amono an'i Davida izy ireo, ary ny tenin'Andriamanitra ny 20 de hoe rehefa tonga ny Filistina de niakaka teny amin'ny lohasany rehefa hita mihitsy. Nanomboka nametraka tetikady, nanomboka nametraka velapandrika mba hisamborana ny Davida, hitediavana ny Davida, aminona ny Davida. Ary raha nytao an-tsaindreto Filistina reto hoe tsy maintsy atao zay aminona an'ity Davida ity, ampitena anazy satria ny Filistina de fa nahafantatra sy nahita tamin'ny ady zay fanandrina ny Davida tamin'ny Goliata. Manoloana zay indrindra de nanomboka niororo sy natahotra ny Filistina hoe raha mbola io Davida io manjako amin'ny Israely de ho resitsika ropotika tanteraka. Noho izany tsy maintsy ataony fomba rehetra, tsy maintsy ataony tetikady rehetra afana mamono sy mandringana ary manafoana fisiany Davida ho mpanjaka ny Israely.
fa rehefa nanomboka reny Davida izany hoe mitady mifofony ainy ny Israely ny zanaky ny Filistina. Rehefa reny Davida ihany koa hoe mitady anazy reto vahoaka ny Filistina ireto, de amparany tenin'Andriamanitra fa lasy Davida niatoraka tamin'Andriamanitra tao batery fiarovana, nivavaka tamin'Andriamanitra izy ka ny nataony Davida tao de voalazany tenin'Andriamanitra hoe nanomboka nanontany an'Andriamanitra Davida hoe hiakatra mialy ny Filistina va ozy Davida. Fa zavatra ny tenenin'Andriamanitra de zao voalazany amin'ny 9:20 manao hoe aro Davida, Davida nanontany an Jehova ka no hiakatra mialy ny Filistina va aho, atolotro am-pelantanako va izy, de o Jehova tamin'ny Davida, miakara fa atolotro eo an-tananao tokoa ny Filistina. Miakara ozy Andriamanitra. Zany hoe teto zany Davida tsy netehitra tamin'ny fahaizany miady, tsy netehitra tamin'ny miaramilany, tsy netehitra tamin'ny fitaovam-piadina, tsy netehitra tamin'ny fahaizana miketriketrika ohatry ny hoana ny afahako manao planina mba afahako mandresy ny fahavaloko. Fa i Davida de netehitra tamin'Andriamanitra miteny manao hoe Andriamanitra miady anao. Inona ozy ianao rehefa tena nanomboka nanontany an'Andriamanitra tokoa Davida hoe hiakatra mialy ny Filistina va aho, de zao ny voalazany tenin'Andriamanitra, miakara ary Davida fa ho atolotro am-pelantananao tokoa ny Filistina zay miady aminao. Riava anao. Davida inge zany de nafantatra mihitsy fa rehefa miankina amin'Andriamanitra, rehefa miatoraka amin'Andriamanitra izy manoloana ny ady hatreny, de manana antoka izy fa tsy maintsy mampandresy azy Andriamanitra. Zavatra nitranga de 9:20. Ary Davida no tonga to Bala-Perazima ozy ka namely reto ao izy de o Jehova. De ozy izy tamin'ny Jehova efa namaky ny fahavaloko teo ny loko hiparika tahaky ny rano vaky. Tahaky zany mihitsy no nanaovan'ny Davida reto zanaky ny Filistina, reto vahoaka ny Filistina eto, niparika tahaky ny rano vaky mihitsy, zany hoe tena resy teo amin'loana, rava teo amin'loana le Filistina marobe, rehefa niady taminy dia resy teo amin'loany Davida izany. Zao nefa niteneniko amintsika, Davida tsy hoe olona maniady ane, Davida tsy hoe olona ngeza be tena mahery be hoe matanjaka be ne, Davida tsy hoe olona tena manana fitaovam-piadina be dia be na manana vahoaka be dia be taorinana, fa nananany Davida de hoe le Andriamanitra niaraka nandeha taminy. Le Andriamanitra izay niankinany de hoy amintsika izay manaraka ankehitriny mahita izao fandarana izao. Inona toko mety mbola angatahanao andro, na isalasalanao, na ihany koa mety mbola mirorosaina anao na mety mietrehitra hoe tena marina ve zany, tena azo antoka ve zany, tena ho tanteraka tokoa ve zany. Mino fa ianao kristianina, olona mivavaka, mafantatra ny herin'Andriamanitra tsara, na tsy kristianina renao, de te ilaza aminao androany fa misy Andriamanitra, tena misy Andriamanitra, ary velona zao Andriamanitra izao. Rehefa petraka ao amin'Andriamanitra ny adinao ka misy matoky azy ianao, de araka le fijoroam-vavolombelona nientiko teo aloha tantaran'le vehivavy anankiray avy eo Ambohidratrimo izay nataon'Andriamanitra nandresy manoloana ny aretina, fanendrehan'ny vadiny, fanendrehan'ny rafozany, manoloana ny tsy fananana vola, fa afaka nampandresy azy Andriamanitra ka nomen'Andriamanitra fandresena lehibe izy. Ka ho antsika rehetrarehetra izay manaraka ankehitriny, sahi miankina amin'Andriamanitra sy miatoraka aminy. Mila miatoraka amin'ny Jesosy ianao, ary mila mino azy tanteraka mihitsy raha tianao ianao hiaina amin'ny fiainam-pandresena manakarifa. Tsy resiny zanak'Israely ny ranomasina, tsy resiny zanak'Israely ny Egyptianina be dia be tamin'ny manenjika azy avaoriana, fa noho Andriamanitra nandray an-tanàna ny adiny de nampandresy azy Andriamanitra. Ka hoy amintsika hoe matokia an'Andriamanitra de minoa an'Andriamanitra fa ampandresy anao izy. Faharoa, avelao Jesosy Kristy no anjaka sy anafaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika mihitsy, mba hahafany mandray an-tanàna ny adinao sy ny olanao. Satria nahoana Jesosy tompony ambara amin'ny Baiboly fa nano fahafatesana azy efa resiny, midika izany fa afaka marina amintsika le tenin'Andriamanitra hoe manoatra no mipandresitsika amin'ny alalan'le tiatsika, tsy izay zany fa Jesosy. Ny izany aza misalasala anao fa raisy Jesosy androany, ekeo tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mihitsy izy, mba hahafany mampandresy anao, mba hahafany hitondra fandresenao anao. Itsika ve tsy resy lahatra hoe zany Jesosy zany ny tena mahery, satria rehefa nalevina izy, nataotao am-pasana tao izy, Jesosy ange mampahery be anahy de hoe rehefa raha nisy tantara teo aloha tamin'ny andro Jesosy mbola tonga tety ambonin'ny tany, nisy tokoa reo nitrangana tamin'ny maty, ohatra hoe ry Lazarosy nitsangana tamin'ny maty,
ny zanaky Jairo nitsangana tamin'ny maty, fa ireo rehetrarehetra natsangana tamin'ny maty de ambarako amintsika tsara mihitsy fa ireo raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy ny nanangana an'izy ireo tamin'ny maty, fa Jesosy kosa rehefa tao am-pasana tsisy nanangana azy tamin'ny maty fa izy ihany de afaka nivoaka tao anatin'ny lambapaty raha afaka nitsangana tamin'ny fandresena lehibe. Ary ny Baiboly de miteny hoe fahafatesana ny fahavalo farany noreseny ka resiny izany. Jesosy tsy nisy nanangana azy tamin'ny maty fa ny heriny ihany no nanangana azy tamin'ny maty de afaka mivoaka tamin'ny fandresena lehibe izy. Tsy maintsy ny godiny vaty rehetrarehetra androany any koa de mampahery anao, afaka manangana ny fiainanao Jesosy, afaka mampandresy anao izy. Na inona eny karazana vaty mety manangana ny fiainanao am'izao fotoa zao, toy ny aretina, olana, trosa, fantrana, fahoriana, korotana, hoy aminao androany, afaka igidizany vato zany androany. Tsika de mino fa velona Jesosy, tsika de mino fa afaka mampandresy atsika Jesosy, izay indrindra no anetanako anao. Fahatelo hoe tongava ary andao anatrika amin'ny fitombavaka lehibe, ny seminaire zo tanterana fiangonana Refy Andronakely manomboka amin'ny alarobia voalohany volana Mea, alakamisy faharoa volana Mea ary azoma fahatelo volana Mea samy amin'ny ray ora sasany. Indroa metaona daholo ny toriteny na ny alarobia, alakamisy sy zoma samy amin'ny ray ora sasany. Indroa metona ny fampianarana, fa ny sabotsy de amin'ny valo sasany maraina ary manomboka amin'ny ray sasany tolakandro. Io sabotsy io koa zany de mbola toy le fa seminaire foana, ary ny alahady ny andro fahadimy farany, tontolo ny andro mihitsy amin'ny fito, amin'ny sivy, amin'ny raiky amby folo ary amin'ny ray ora sasany tolakandro. Anasako atsika rehetra na iza tongava ianao, araky nefa teny alobe hoe misy ny mpanompon'Andriamanitra maro am'ire fiangonana ravavy eto a Madagasikara itona ny fampianarana ao amin'io seminaire io. Misy ihany koa reo mpanompon'Andriamanitra maro avy any ampitan-dranomasina toy ny avao Afrika Atsimo, ny avao Maurice, ho avy ao reo mpanompon'Andriamanitra ireo iaraka ifandrimbona ho fanatanterahana izany seminaire lehibe zany. Za tena resy lahatra mihitsy hoe tsy mbola nisy toy io seminaire io ngamba teto a Madagasikara, ko anetanako atsika rehetra na iza ianao adao angana iazakazaka andray ny fandresena lehibe zay fanomanin'Andriamanitra anao, taka ny nampandresen'Andriamanitra ny zanak'Israely, taka nampandresen'Andriamanitra ny Davida raha ohatra ka niatrika tamin'ny Filistina izy. Davida de resy lahatra mihitsy hoe Andriamanitra no name fandresena ka natonga ny fahavaloko niparitaka taky ny rano vaky teo anatrehako mihitsy. Hainao zany hoe rano vaky tena tsy voatavina ny fandresena fa tena niazakazaka be mihitsy, ary nahazo fandresena goavany Davida tamin'izany fotoana zany, tsy tamin'ny herin'ny sabatra na basy na fitaovam-piadiana fa tamin'ny hery le Andriamanitra mpiady mahery. Ka hoy amintsika, tongava tompoko, manasanao amin'ny anaran'i Jesosy zahay, raiso tongava ndray ny fandresenao. Ny fotoananay fiangonana Refy Andronakely ihany koa nefany de misy foana fitombavaka ny talata amin'ny 7 ora maraina de vavaka 7 dikanina, ary amin'ny ray ora sasany kosa de fotoam-panafana afana mivavaka ao anao andravana ny asan'ny devoly na niozina amin'ny fiainanao. Misy fampianarana tenin'Andriamanitra lehibe zay ampironanao ampijoranao ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa ao. Ny fitombavaka isaky ny alahady de tsy miova amin'ny 7, amin'ny 7 ary amin'ny 12 ny tapany maraina, fa amin'ny ray ora sasany ny ariva. Ny numéro telefônina kosa zay ifandraisana aminao de efa io vata fahitalavitra io, afaka miona amiko manokana ianao na iona mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny raha te iona aminay vatana. Raha ohatra moa misy fanontaniana manititika anao na mba mila vavaka ianao fa ny alavitra ny toerana misy anao de afaka miantso anay telefônina ianao, afaka mivavaka anao amin'ny alalan'ny telefônina izahay, satria zay tena mino fa Andriamanitra tsy Andriamanitra ny akaiky ihany fa Andriamanitra lavitra ihany koa. Ary maro be reo olona zay ivavahanay amin'ny alalan'ny antso atarobe fa de mampahery be anay hoe miasa Andriamanitra ka fararatsika ary mifandarana. Raha manana olana anao manana ady na marary de mandolia anao de apetrao amin'ny fonoany tananao fivavaka ao anao. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-tantro, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavanao lehibe ka tanteraka somatsara tamin'ny fampianarana ny teninao tamin'ny alalana zao fandarana izao. Mamindrafo amin'ireo olona maro izay ao anatina ady, olana, aretina, fona aminao Andriamanitra, angatahako famindram-po lehibe ho an'ireo olona ireo
ka midiran-tsehitra ianao hiasa amin'ny fiainany. Didina mianaran'i Jesosy Kristy ny aretina mitsahatra amin'izao fotoana izao sy ny fanantainana rehetra. Ny olana, ny ady rehetra zay atrehany, de miala amin'ny anaran'i Jesosy ary foanako daholo zay herina ozona, asana devoly zay mampahory ny fiainan'ny olona. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy hoe voatany olona, sitrany anaretiny, vany olany, mpandresy izy amin'ny adiny, ary hotain'Andriamanitra amin'ny fiainany. Misaotra Andriamanitra ny ahafantatrany fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De samy hotain'Andriamanitra tompo koa amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny tompo. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.